Mankalaza ny fafolo taona nijoroany amin'ity taona enina amby folo amby roa arivo ity ny Fédération Nationale des clubs l'Alliance sy ny Leo de Madagascar ikarakara hetsika lehibe izy ireo entina hanamarihana izany. Isany amin'izany ohatra ny fambolen-kazo izay tanterahana ny 20 ny volana Febroary avy izao eny Behenjy ka hatrany amin'ny 4,000 fototrano any no kasaina izy ireo tanterahana ny fambolena izany. Ny tiako etineto zany dia inona ny antony vetikasany io asa atao raha amin'ny 20 Febroary enina amby folo sy roa arivo. Tiako lazaina kely etona angamba tsindriana kely fotsiny dia hoe tamin'ny 20 Febroary enina sy roa arivo naterahany ity fikambanana ity. Ity fikambanana ity zany ny hetsika dia hoe après ny fikambahana l'Alliance sy Leo de Madagascar. Zany hoe ny fédération zany dia endrikiray taratra hiasa ho an'ireo mpikambanan'ireo eo anivon'ny mpiaramonina eto Madagascar ary koa eo anivon'ny ara-panjakana. Ny asan'ny fédération moa zany dia mampiray araka ny lazaiko teo, kanefa ny l'Alliance Club de Madagascar dia efa fantatsika fa manao asa soa, manao asa zay fanampiana ny olona eto Madagascar eo amin'ny lafin'ny fahasairanana, eo koa ny marefurefo. Ka izay asa zay zany dia asa tsindriko satria tsy dia l'Alliance Madagascar rery manana an'izay fa manao tsika rehetrarehetra. Ny asan'ny fédération zany dia mampita amin'ireo fikambahana rehetrarehetra Madagascar eo ny asa tokony atao iraisana tsirairay. Ny fédération koa zany dia mbola tiako milaza fa manamora ny asa ataon'ny fikambana rehetrarehetra eo amin'ny lafiny taratasy era-panjakana zany, ary eo amin'ny lafy tadiavana koa fanampiana avy any ivelany. Ny fédération zany hatramin'ny nisiny dia io fambolen-kazo io no tarigetrana atao, ary misy teny filamatra zay atao isaky taona arakaraky ny fiseho. Dia ity taona ity zany ny teny filamatra dia hoe tontolo iainana, sport, fanatanjahantena ary koa fitsaboana. Dia io teny filamatra io dia raisinay amin'ny Sabotsy io, zany hoe hamboly hazo tsika ary anao koa ditongotra ary koa isy fialam-boly. Ny tiako marihana itona zany dia hoe aiza ny toerana dia eny Behenjy. Io toerana io dia efa nameny ny fokotany sy ny commune Behenjy nanomboka tamin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo io enina roa arivo io, satria zao enina roa arivo no natao ny nitsangana ny fédération, fa ny fambolen-kazo voalohany dia roa taona avy eo 20 amby roa arivo. 20 amby roa arivo ka hatramin'ny 10 sy roa arivo zany dia eo amin'ny 700 no isan'ny volo natao tamin'izany, ary 20 isan-jato ny volo tamin'izany hatramin'ny tamin'ny 10 sy roa arivo no velona tsara ara-dalàna tompoko. Amin'ny Sabotsy amin'ny 7 maraina misy kara zay horaisiny zay tsy manana tomobile andeha any, ary 20 arivo no vidin'ny fandehanana mandroso ny verina. Miainga moa zany amin'ny 7 dia kezana amin'ny 4 no vitaina daholo zany asantsika zany dia amin'ny 4 arivo tsika no misaraka dia mirava tompoko.